betsaka ny taloha de nangeraka nataoko avoko re fomba fanao ny fomba n'izao tontolo izao raha tany saina de nataoko daholo ny nandika ireo didifo efa ny vavavavaka iany ao satria izany mo ny fomba fanao nataony netindrazana de aveo indray nivavaka tsy fantatro akory fa lasany olo de lasako ao nandeha hay toizana lay lalana makany amin'ny afobe amboary ao Jesosy nga mamela mieloko ianao amboary ao Jesosy amboary ny fiainako amboary ao Jesosy takofilay fanahy ny masinao atrany amboary ao Jesosy mba ho toy ny fiainanao ny fiainako efa tsy nasoa nirehaky izao tontolo izao tsy nahitako fahasambarane ka tapa-kevitra ho anao zay kely ananako no entiko anarady efa lalana nandratra izao tontolo izao tantano a Jesosy Kristy mankafiny arenita fanjakany fanahy ankilany mamiratra fatratreri mitovy avoko tsy misy tombosiany io lay tarikana misy hany manasara kanefa ireo fanjakana ro ireo isafidy anao rate ampi nitetezana tsy maintsy vy nitetezana ilaina anefa tsy misy fa ilay tenanao iany meteza lo hibaboka ny hotadara de hotafidy anao amboary ao Jesosy nga mamela ny eloko ianao amboary ao Jesosy amboary ny fiainako amboary ao Jesosy rakofilay fanahy ny masinao atrany amboary ao Jesosy mba ho toy ny fiainanao ny fiainako efa tsy nasoa nirehaky izao tontolo izao tsy nahitako fahasambarane ka tapa-kevitra ho anao zay kely ananako no entiko anarady efa lalana nandratra izao tontolo izao tantano a Jesosy Kristy efa tsy nasoa nirehaky izao tontolo izao tsy nahitako fahasambarane ka tapa-kevitra ho anao zay kely ananako no entiko anarady efa lalana nandratra izao tontolo izao tantano a Jesosy Kristy efa lalana nandratra izao tontolo izao tantano a Jesosy Kristy efa lalana nandratra izao tontolo izao tantano a Jesosy Kristy